Fifaliana ho andray ny miarahaba-tsika rehetra ao anatin'ity fandaharana mahafinaritra iarana amin'ny Mctv ity ety am-piandohana dia tombontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ny fandaharana satria izy mihazona ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny teniny. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray no androsonay eo atokantranonao amin'izao fotoana izao. Ndao ary hijery ny tenin'Andriamanitra avy hatranintsika ao amin'ny Exodosy 7:20 dia ny 2:20. Exodosy 7:20 dia ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Manompoa ny Jehovah Andriamanitra ao dia hitany anao sy ny rano sotronao izy ary hoesorina aminao ny aretina. Fa Manompoa ny Jehovah Andriamanitra ao dia hitany anao anao sy ny rano sotronao izy ary hoesorina aminao ny aretina. Ry havana ny tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo dia milaza hoe Manompoa ny Jehovah Andriamanitra ao dia hitany anao anao sy ny rano sotronao izy ary hoesorina aminao ny aretina. Fantatsika tsara ny zavatra misy amin'izao vanandro misy atsika izao satria betabe ny olona no mitaraina, betabe ny olona no ao anatina fahoriana, betabe ny olona no tsy manan-kaniko hoanina, betabe ny olona ao anatina aretina izay tsy fahatapiaviana ary ny sasany amin'izy ireny aza tsy fantatra anarana, tsy fantatra fanafody fa miaina ao anatina aretina. Androany ny tenin'Andriamanitra izay hoentinay ao atokantranonao sy eo amin'ny fiainanao dia teny marina, teny velona ary teny hanovany fiainanao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Manompoa ny Jehovah Andriamanitra ao dia hitany hanina hoaninao sy ny rano sotronao izy. Noho izany ry havana, rehefa manompo an'Andriamanitra izasy ianao, rehefa tapa-kevitra hanompo an'Andriamanitra ianao dia ho tahiny ny hanina hoaninao, ho tahiny ny rano sotronao ary tsy vitany hoe hitany hanina hoaninao sy ny rano sotronao ihany izy fa hozy izy hoe hoesorina aminao ny aretina. Izany hoe rehefa manompo an'Andriamanitra isika dia manana fatrokiana fa tsy maintsy hitany hanina hoaninao Andriamanitra, tsy maintsy hitany rano sotronao Andriamanitra ary tsy maintsy hanasitrana ny aretina rehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ny aretina izay mateti-pitranga eo amin'ny fiainan'ny olona dia ny aretim-piainana. Marary ny fiainana, marary ny tokantrano, marary ny ankohonana ao anatina toe-javatra izay tsy fahatapiaviana, tsy fantatra vahaolana. Fa androany ny vahaolana ao atolotra eo anao dia tsotra Manompoa ny Jehovah Andriamanitra. Oka izay ilay fanompoana mangatsiatsika, oka izay ilay fanompoana amina fahavarim-barianana, fa ndao tena hanompo an'Andriamanitra mifotsika rehetra, hanompo an'Andriamanitra zato isan-jato, hitady ny tompo, hanao ny asany amin'ny fo rehetra, tsy hitadavana doka na hitadavana mari-pakasitrahana fa tena hanompo azy amin'ny fotsika rehetra satria ny teniny dia milaza hoe Manompoa ny Jehovah Andriamanitra dia hitany hanina hoaninao sy ny rano sotronao izy. Ndao ry havana hanompo an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, zavatra tsotra ny nangatahany, zavatra tsotra ny tiano ataonao dia ny hanompo azy amin'ny fonao rehetra, hitady azy, hikatsaka azy, hanao ny asany dia ho hitanao fa ho tahina ny hanina hoaninao, ho tahina ny rano sotronao dia ho asorina aminao ireo karazana aretina rehetra, ireo aretina amin'ny tokantranonao io aretina amin'ny fiainanao io aretina ny amin'ny vatanao io. Rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia ho asoriny aminao ny aretina rehetra ary izy Jehovah Andriamanitra mihitsy no miditra ntsehatra amin'izay fotoana izay. Izany hoe raha ataoko amin'ny teny mahitsy dia hanao intervention Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakafonao, amin'ny alalan'ny ranonao ary indrindra amin'ny alalan'ny fanasitranana anao dia Andriamanitra mihitsy no hidina hikasika ny fiainanao, hanova ny fiainanao ary hanasitrana anao. Manompoa ny Jehovah Andriamanitra dia hitany hanina hoaninao sy ny rano sotronao izy dia hoesorina aminao ny aretina rehetra. Tahiny tompo daholo tsika rehetra, mirary soa tompoko.